matofilo loha hevitra ray efa natsika teo ihany moa mikasika ny jiro sy ny rano. Ny jiro tapaka eo amin'ny adiny 3 farafahakeliny. Ny rano misy quartier tena tsy mahazo rano mihitsy anatin'ny volana maromaro. Tena mitaraina raha mandeha eny an-dalana eny izahay Andriamatofiloa dia izay no tena anisan'ny tarainan'ny olona ny jiro sy ny rano. Andriamatofiloa, inona no vahaolana aingana omena ny vahoaka malagasy? Hitako daholo ireny miora. Eniko daholo ny fitarainany vahoaka. Tsapako mihitsy hoe tena sarotra sy mafy izany tsy misy rano zany. Zareko roa mazava tsara le izy. Ary zay no nafaliana tonga eto aminareo androany satria hitako hoe tsy ampy ny fanazavany ny tompon'andraikitra. Za moa rehefa miresaka amin'ny ny ministra na ny tompon'andraikitra dia ozy izy za hoe aza mitondra olana tsy amiko fa ampahafantarao anahy ny olana ary indrindra inona ny vahaolana apetraka roa. Eto aho zany amin'ny mahafiloam-pirenena anahy dia tonga eto mitafa aminao, mitafa amin'ny vahoaka malagasy, ampahafantatra ny vahoaka malagasy ny olana ary ilaza ihany koa hoe inona ny vahaolana. Ny olana aloha dia misy, ny vahaolana dia anjara ny fitondram-panjakana no mitondra an'izay vahaolana izay. Tsy maintsy mahita vahaolana antsika na dia mafy ara ny olana iainantsika ankehitriny. Ny olana miora dia ao anatiny ahitantsika zao. Rehefa tonga ny ahitany ohatr'izao dia rano aloha ny resahanao fa misy ifandraisany ny rano sy ny jiro. Rehefa ao anatin'ny ahitany ohatr'izao tsika dia ny ankamaroan'ny olona izay mampiasa vovo dia tsisy rano ny vovo zany dia tsy maintsy mampiasa ritra ny vovo dia mampiasa ny jirama. Ny ranon'ny jirama nefa lazaiko anao miora fa eo mihitsy ny olana satria ity Antananarivo ity dia natao ho ana 300 000 habitants. Ankehitriny tsika 3 millions. Zany hoe mitombo zany ny olona eto amintsika. Ary matetika ianao rehefa mandeha amin'ny quartier hafa eny Ivato any amin'ny quartier rehetrarehetra eny dia be na makeny amin'iny avoloha iny ianao zao be ny trano zay miorina dia manontany teny ianao hoe ahoana zao ny fomba azahoany reny trano reny rano. Ny olana zany dia zao tsy ampy intsony ny famokaran-drano ho an'ny vahoaka an'Antananarivo. Ny zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy ny zavatra ilaitsika dia 300 millions de litres par jour. Tena efa kely zany 300 millions. Zany hoe zay ny rano ilaitsika abodinana an'ity tanàna ity. Nefa ny rano zay vokaritsika zany dia 200 millions. Zany hoe misy 100 millions de litres isan'andro zany tsy ampy. Dia zay no mahatonga ny jirama tokony manazava hoe vonoina aloha ny aty dia tsy mahazo indray ny ary satria raha ohatra ianao zany ka maka trano anankiray dia eritrereto tsara ohatra hoe maka rano ny ohatra misy étage maromaro dia maka rano eo amin'ny étage voalohany, étage faharoa dia mazava ho azy fa tsy tonga any amin'ny étage fahadimy intsony ny rano satria rehefa betsaka ny filany. Dia zay zany ny ataon'ny jirama hoe vonoina aloha ny atao amin'ny étage voalohany dia mba mahazo ny any amin'ny faharoa sy fahatelo. Ohatran'izay ilay izy raha tsaritsara fa eto Antananarivo no resahana. No zany tsy maintsy ataontsika ny fomba rehetra aloha satria tsy mety. Ary io moa vao niviriko niaraka tamin'ny jirama hoe tsy mety fa ahoana inona ny fomba aingana alohan'ny andrasana n'ilay tena hoe vahaolana maharitra azahoany ny vahoaka rano. Io zany ny zavatra natao ary ivory akaka amin'ny zareo moa zany dia rapitso ihany azy no hoe tsy maintsy atao ary tsy maintsy miresaka amin'ny vahoaka malagasy hoe efa nisy satria tsy voazao netsika manana olana rano fa ny olana zany misy an'ireny bonbonne reny dia tsy milivre rano eny amin'ireny bonbonne reny ny jirama fa dia avela eo fotsiny ilay izy. Tsy maintsy mametraka zany tsika plan ny famerenana ny famenoana n'ireny bonbonne eraky ny Antananarivo reny.
miaraka amin'ny engagement jirama hoe zay eto amin'ity bonbonne ity a mametraka autocollant mametraka taratasy eo dia tonga zay a rapitso amin'ny 6 maraina na tonga zay rapitso amin'ny 6 alina manatitra ny rano eto zay zany tsy maintsy atao aloha satria tsy mety a le hoe vahoaka tsy misy rano tsy maintsy atao aloha zany a ny ampitombo ny camion rehetra zay amatsy rano a eo anivony reny bonbonne rehetrarehetra reny zay no foiezaka miora ao anatin'izay moa ianao rehefa miresaka ihany koa tsy ampy ny rano dia tsy ampy ihany koa zany ny famokarana jiro satria ho resahako aminao rehefa avy eo fa inona zavatra ho atao anatin'ny tena hoe lavitrezaka zany ao anatin'ilay izy efa nyraisina atao anatin'ny fanapakevitry ny ministra filakevitry ny ministra fa ampitomboana ny forage rehetra manerana an'ireo fokotany manerana an'Antananarivo renivohitra zay aloha zany voalohany efa tamin'ny filakevitry ny ministra teo zany tsika nyteny hoe misy 5 no atao fa na mbola atao mihoatra an'izany ary dia ho ataontsika ny famokarana an'izay fa indrindra dia ampitombotsika ihany koa ny unité de traitement containerisé efa nanaotsika zany fahampitomboana fa ny zava-dehibe ngamba ny miora dia tena hoe mila pina ny famokarana sy ny fantsina mitondra ny rano a indrindra eny amin'ireny tanàna ambony rehetrarehetra reny zay ny faharoa tsy maintsy ataontsika ny fanafianganana misy tetikasa goavana be eo le hoe tanà water free anisan'izany zany a dia ny fanampiana ny famokaran-drano any Ambotro Manjaka any Akatondra-Tombo ary ny fanoloana ny fantsina rehetra satria arafesina daholo ny fantsina hito amintsika tsy miakatra any amin'ny toerana ambony ntsony ny rano arafesina efa tamin'ny androny AEM ny eau électricité de Madagascar no fantsina nataony teto amintsika zao zany tsika vao miteny ary afanganana ny fanoloanana fantsina mirefy 7 kilometatra sy ny réseau rehetra réseau vaovao 5 kilometatra ho ataontsika ihany koa misy fitaritana ihany koa amin'ireo nappes phréatiques izay misy zay hoentina ampitomboana azahoana ny 100 millions de litres isan'andro zany niezaka ataontsika fa zany te ilaza amin'ny vahoaka malagasy hoe hifantoka ny ministre ary anampy anazy manokana tsy maintsy ataontsika zany ny anafanganana ny asa rehetrarehetra mba etsika ny anenana ny tsy fahampindrano eto Antananarivo renivohitra tsy maintsy ataontsika zay miora ary tsy maintsy ataontsika ny anomezana rano fisotro madio satria fantatro loatra zany hoe tsisy rano zany tsy afaka mandro sakafo ianao tsy afaka miasa ianao tsy afaka midio ianao ary tsapako le fijalian'ny vahoaka ao anatin'izay nefa tsika koa tsy afa manoatra satria eo zany le olana nyteneniko zay hoe tsy fahampiny le famokarana rano fa za kosa dia mampananteny fa anafatra ny olona rehetrarehetra efa tany Corée tsika io ny projet tanà water free vao mivoroniaka tamin'ny banque mondiale ny ampitomboana ny station de pompage eo a Manchese zany rehetrarehetra zany ary idina eny toerana mihitsy hijeran'izany ary tsy maintsy mitondra vahaolana maharitra tsika mba entina amany olana tanteraka amin'ny tsy fisindrano eto Antananarivo kasika ny jiro miora dia nyteneninao tao ihany koa isaka migabary dia miteny hoe tena olana goavana ny resaka jiro eto amintsika ary nivory moa za taniaka tamin'ny jirama satria ny antony dia zao mba fantatrareo fa isa segondra isa minitra isan'andro isan'ora isan'andro isan-kerinandro vao mampirehatra jirotsika dia fatiantoka ny hoan'ny jirama ny antsony dia ny famokarana herinaratra eto Madagasikara rehefa miresaka amin'ny vahiny moa ianao dia dolara foana ny resahana fa 0,25 cents de dollara ny kilowattheure eto amintsika ny ivarotany jirama anazy nefany dia 0,15 cents de dollar zany hoe isaka mampirehatra jiro zany tsika dia misy 0,10 cents tsy maintsy hidedavana vola melona anazy nitsika an'izay zany hatramin'izay ny iainantsika teto a Madagasikara indrindra fa mitombo koa ny filana amin'ny resaka jiro amin'izao tsika miteny zao
dia 250 millions de dollars isa-taona ny vola tsy maintsy hoentiny fitondram-panjakana anampiana ny jirama na io danana solika na io anofanan'ireo groupe rehetrarehetra zay ny teneniko hoe tsy maintsy atsahatra izany satria raha ohatra ka ao anatin'ny folo taona fotsiny any 250 millions de dollars zany 2 milliards 500 millions de dollars efa tokony ho vitatsika daholo zany ny reo fanaovana barrage hydroélectrique rehetrarehetra eto amintsika Volobe, Antete Zambato, Mahavolo sy ny rehetrarehetra fa zay ny olana fa iresaka mivoaka malagasy am'izay zany hoe inona ary ny vahaolana satria le 250 millions de dollars raha anaovantsika investissement na parc solaire dia mahazo 300 mégawatts isika 300 mégawatts isa-taona ahafahana manao investissement zany any ilay izy miore nefa tsy nataontsika ilay izy hatram'izay zay ny natonga ana efa nividitsika 50 mégawatts zay apetraka amin'ny districta 7 anena ny fandaniana solika anena ny alatra solika ary anena ihany koa ny volalany amin'ny subvention zay omena ny jirama efa ao reo fa tsy hoe voafarana fa hitanao ngambany tamin'ny fampahalalam-baovao vao tamin'ny herinandro teo no anasaiko tonga teto ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny orinasa lehibe indrindra maneran-tany amin'ny famokarana parc solaire ny tanjona ao apetratsika zany satria inona le vahaolana tonga dia teneniko teo hoe ao anatin'ny herintaona farafahelany dia ametrakatsika 250 mégawatts na 100 mégawatts eto Antananarivo fa 200 mégawatts apetratsika manerana ny renivohim-paritany 100 mégawatts ny ataontsika eto Antananarivo tsara fantatrao miora satria mégawatt moa resaka sao dia tsy azon'ny olona fa ny famokarana herinaratra manerana ny Madagasikara zao dia 600 mégawatts mampiasa solika avokoa ny akamaroany dia zay ny teneniko hoe anao parc solaire tsika 250 mégawatts apetraka ao anatin'ny herintaona ary 1000 mégawatts ao anatin'ny efa-taona ho avy zay ny tanjona ao apetratsika zany hoe mba hampiena ny fandaniantsika amin'ny resaka solika zay zany ny zavatra ho atao efa fantatrareo fa efa nanao ihany koa tsika ny hoe tsy maintsy afanganana ihany koa ny barrage hydroélectrique efa nsoniavintsika tonga teto ny natao teto ny conseil d'administration ny Africa 50 tonga teto ny président ny BAD zay amatsy vola sy anao anampy atsika amin'ny fanaovana an'izany tetikasa rehetrarehetra any dia efa ho ataontsika ihany koa zany zao ny Sahofika ho ataontsika ihany koa zany zao Volobe ary tsy andro hoe anao an'le izy tsika fa ny lalana zany en gros dia efa ho ataontsika alohan'ny farany taona satria mbola mila voie d'accès fa ny olana kely fotsiny amin'ireny barrage hydroélectrique reny dia eo amin'ny 3 taona sy tapany farafahaingana ary 5 taona farafahelany no anaovana n'ireny barrage hydroélectrique reny zany ny vahaolana apetrako zany miora fa milaza aminao fa vao avy amin'ny Chine tonga dia niteny hoe tsy maintsy apetratsika zany tanjona rehetrarehetra zany ary ny filoha sinoa koa moa zany dia hitady fiara-miasa amin'izareo tsika mba hamatsy an'io 750 mégawatts reo rehefa tafapetraka reo dia tsika zany manana famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro lehibe indrindra aty amin'ny océan Indien ary inoko fa mety aty amin'ny continent africaine mihitsy ary rehefa tanteraka ireo asa rehetrarehetra reo ny olana ihany miora ao anatin'izay zay zany nitanjona ao apetratsika fa tiako fantatry ny vahoaka malagasy hoe fa maninona moa satria hitondra n'le vahaolana faharoa satria tapatapaka ny jiro tsy ampitsony ny fiveloman'ny olona simba ny fiveloman'ny olona fantatro zany fa tiako zaraina ny vahoaka malagasy marina no lazaiko aminareo ary ny vahaolana ihany koa no apetraka aminareo rehefa mahitany ohatr'izao zany tsika dia miena ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny reo famokarana herinaratra azo avy amin'ny rano ny ao andekaleka ohatra manana 112 mégawatts isika fa miena be zany rehefa tsy ampy ohatr'izao ny rano ary eo koa andeha ho any dekaleka koa ny olana ane miora dia zao hoe isika malagasy ihany no manimba ny fireneny ity satria misy manapaka daholo reo azo rehetra manodidina ny andekaleka dia miena ihany koa zany ny rano dia miena ihany koa rehefa ahitany ohatr'izao dia vao mainka miena be ihany koa ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny andekaleka fa miko ohatra anankiray no hitanao zao manana ihany koa tsika farahantsana 26 mégawatts na 920 mégawatts fa amin'izao vanim-potoana izao zany
dia 2,6 mégawatt fotsiny no vokariny any farahantsana. Ny any sandvotro zao a dia manantsika 18 mégawatt fa 2,5 mégawatt fotsiny no vokarina ao anatin'izay. Dia tsy ampy zany ny famokarana herinaratra eto Antananarivo. Dia ny zavatra apetratsika zany a misy ny vahaolana ary ho apetrako ny vahaolana ary toromarika no ho apetrako amin'ny JIRAMA androany. Rehefa tsy ampy ohatran'io zany ny famokarana herinaratra dia tsy maintsy zany tsika mampiasa an'ilay groupe thermique. Misy groupe ngeza be eto amintsika ao Mandrose zao zay turbine ngeza be izy io fa mandany solika tsy misy ohatr'izany satria 40 000 litres ny mampandeha an'izy io mandritra ny adiny 4, zany hoe 200 millions d'ariary isan'andro raha ahodina adiny 4 fotsiny no ampiasaina amin'io centrale io. Ny JIRAMA moa zany tsy nety nandoa sady mety tsy nanana amin'ny fahafahana ihany koa hoe ny ampiodina an'izy io, zay no natonga amin'ny fatapahana teto amintsika. Dia tsika zany hatramin'ny volana novembre, hatramin'ny volana début décembre eo vao avy indray ny orana. Dia izay indray zany vao hiverina amin'ny laoniny ny famokarana herinaratra eto Antananarivo renivohitra. Dia mandra-piandra an'izay zany inona ny vahaolana ataoko dia toromarika no nomeko an'ny JIRAMA hoe ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy, ho fitsinjovana ny vahoaka an'Antananarivo dia ho alefatsika zany reo turbine anankiroa zay mba tsy hampitapaka ny jiro ary tsy tokony ho tapaka intsony ny jiro aloha zany mba faraparatsiny amin'ilay fotoana zay ilaina ny tena jiro na période na pic manomboka amin'ny 5 hariva, amin'ny 5, amin'ny 9, amin'ny 7, amin'ny 8, amin'ny 9 mandra-pahatonga ny amin'ny 6 alina na amin'ny 5 sasany mandra-pahatonga amin'ny 6 sasany alina. Zay zany aloha ny ezaka voalohany ho ataontsika fandaniana be zany fa ho fampitsinjovana dia tsy maintsy ataontsika zany zay miora. Ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izay ihany dia efa niantso ny orinasa lehibe sinoa rehetrarehetra ny hoe tsy maintsy atao reo barrage hydroélectrique ihany koa efa vita ny étude any hoe mandraka 3 ho ataontsika zany mandraka 3 io ho ataontsika zao ihany koa rano mafana anomboka ihany koa afaka herinandro na volana vitsy rehefa vita rano mafana 64 mégawatt dia eo amin'ny filana 20 isanjato ny filana eto Antananarivo zany eotra amin'ny 5 eo dia ho zakany rano mafana ihany koa. Nitsika an'izany zany efa misy vahaolana maritra ho apetratsika ankoatran'izay dia ho ataoko vaindondra raha miora ny anaovany fitondram-panjakana manokana ny antetezam-bato zay afahantsika ihany koa manao barrage hydroélectrique zay mahatratra hatrany amin'ny 140 mégawatt. Ny zavatra tiako fehezina angamba ny miora satria zavatra mampijaly ny vahoaka malagasy loatra izy ity dia ny mbola mampiaina antsika ankehitriny dia ny barrage hydroélectrique natao tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka 30 mégawatt x 2 60 mégawatt zay ao Andékaleka. Tamin'ny tetezamita napiako 30 mégawatt izy io ary tamin'ny fitondrantsika zao tamin'ny crise na jiro reny dia mbola nampiana 30 mégawatt fandroany. Zany hoe tsy mametsiny fa tsy nanao tetikasa fotodrafitrasa maharitra mpandrosoana nyty firenena ity tsika. Tsy nanao, tsy nitsinjo ny taranaka faramandimby isika. Za tsy te hiteny hoe filoam-pirenena iza na izy fa aleo teneniko hoe isika ny mpitatana. Zay ny tena hoe ho raisiko adidy ny anao barrage hydroélectrique betsaka indrindra mba tsy haina ao anatin'izao aizina fa mba ahita ny tara-pahazavana amin'izay ity firenena malagasy ity. Zava ngamba mikasika izay Andriamatoa Filoha.